Mampiavaka ny Lesmatching 2016 5e édition tsy dia nisy ireo mpandray anjara vaovao mazava azy ohatra zao prime mizana zany hoe ampandraisana anjara daholo ireo karazana institut privé sy faculté misy eto Antananarivo. Dia akoatr'izay maha 5e anniversaire anazy dia hisy show inédit miaraka amin'ny artiste surprise mandritra ny cérémonie d'ouverture ny samedi 5 mars dia ny finale sy finale zany surprise reo atolotra hoan'ny sy ny mianatra amin'izay. Ny règlement tamin'ity ndraiky ty eny ohatra nefa tamin'ny édition farany teo moa zany licencié 1A 1B anankitelo sady mpianatra ihany no autorisé isaky ny équipe na isaky ny institut mandray anjara. Dia izay moa mpiara-miasa amin'ny fédération anay dia misy fiara-miasa ataonay miaraka fédération amin'ny resaka vérification zay licencié 1A 1B.